Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omeny antsika anio. Horakotry ny voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao. Amen'ny tontolonao olon'i Kristy ny voninahitr'Andriamanitra. Araka ny voasoratra amin'ny Exodosy 7:4-telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny raona manarina ny tranon'ilay fionana ary ny voninahitry Jehova mameno ny tabernakely. Manomboka amin'ny tenanao izay nanaovanao fiainanana araka ny ao amin'ny Timoty 1:5-5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra omban'ny fiainanana ka nikena ho tepolony. Araka ny voasoratra amin'ny Korinthiana 1:7-12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy fantatrareo va fa tepolon'Andriamanitra ianareo ary ny fananan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Masina ny fanekenana nataonao arovy hatramin'ny farany. Vavaka isika ray eo, raisiko ary ankafiziko izany fahafenon'ny voninahitrao eo amin'ny fiainako izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-peona tompoko.